Tegna zegny tsy manao asanahy za fa manao asan'ny vahoaka mahasolombavambahoaka. Rehefa narahigny zegny tantara jiaby dia zareo amin'ny tribunal zany niteny tamiko hoe mbola miandry autorisation avy amin'ny ministre ny gendarmerie-pirenena hoe afaka magnenjiky ny zandary zay nanao ratsy. Dia zegny nisaka blocage. Rehefa naren'ny zegny za dia tamin'ny androany zoma maraina nakany tany ministre ny gendarmerie-pirenena dia voary soamantsara ny teniko ary nion tao amin'ny bureau zahay ary navelom-bolo zany ny resaka navokany satria tsy miaro ny zandaro ny OPF ny gendarmerie-pirenena araka ny teny ministre nataony tao amiko tao amin'ny bureau. Dia tsy vitan'izay koa moa ilay saky blocage andrasan'ny fitsarana ao an-tala zany dia vohita soumis tamin'ny androany maraina zany ny autorisation magname lalagna ny fitsarana magnenjiky ny mpanao ratsy izay gendarme manao. Ny OPF tao amin'ny commune rurale Marifinatry agnatin'ny district Antala. Soroko manokana ny fitondram-panjakana amin'izay zavatra zay tsy miaro ny ratsy fa miaro ny vahoaka izay voatsindry azo. Indrindra solombavambahoaka tsy fahavalana zandaro ary tsy fahavalana fitondram-panjakana isan-karazany fa fahavalana ny mpanao ratsy, fahavalana izay mi-OPF satria ny tenako zany araka ny nambarako teo dia miaro ny vahoaka zay ny fedy za nge tsy nahazo zany solombavambahoaka raha tsy vahoaka napetraka anahy. Dia kan'izany manana didy lehibe za magnatanteraka ny adidy amin'izay ny raha mavoa mafy ny vahoaka zany amin'ny zay azoko atao. Efa nagnano zay azoko atao moa za dia nahazoana ilay autorisation avy tamin'ny ministre ny gendarmerie-pirenena zay vita signé tamin'ny maraina igny. Zay zavatra zay dia ilay ho an'ny gendarme manao tsara miara-miasa foana ny tenanay ary manaova soa ilay manao tsara. Izy tsy zandaro jiaby ny manao zavatra ratsy fô zandaro indrindraindrindra moa tsy rotiko mazava ito satria za mahita mandeha amin'ny FB zandaro antala presque tegna nanao asa ratsy tao zandaro afaka sambava. Zay ny tegna nanao asa ratsy namonolona nagnolagna sy nandrava fanagnan'olo mijogna komamborona. Nalainy zareo rehefa tsy takatra zareo teo ilay olo dia nalainy zareo komamborona nandrahoana reo teo koa tsy menatra. Ny vahoaka miandry ny rariny fa ny vahoaka agny dia vahoaka koa miafilatra ny milamina fa raha korontaniny. Izy ka fa mitanjareo fa ny solombavambahoaka izay ny fidin-jareo ny tenanay moa zay agnisany aroma zay solombavambahoaka fa ny tenanay agnisany izay ny fidin-jareo hitan-jareo fa nandraindraiky dia faly zegny zareo ary ny tenanay tsy mitsoaka jusqu'à amin'ny farany amin'ny fagnaraha-maso ankaiky ny zavatra mahazo ny vahoaka izay ny fidy message teo le message nalefan'ilay olona momba ny fanafiana Jovena tao Ambodimita. Ka ny feo eniko anonyme teo dia faniriko sony ao ambadika an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny rano ny garde du corps fa hoe teo vidiany faniro so zany io tompona essence io station essence io dia tsy nety ny tompony dia taty aoriana ny gafiny manao tena démenti aingana abus de pouvoir foana tena chaque fois manamafy an'izany zavatra zany amin'ny vidéo ny Cynthia resaka bala nampiasaina nanafihana ny Jovena. Jereo ny vidéo ny Cynthia ao anaty TikTok sy vidéo ny ao amin'ny pageny fa vao décortiquer daholo momba an'ilay bala 9 mm tsy capable amin'izay afandana mijery ny vidéo ny Cynthia dia aniza le bala ozy izy androsianina le bala jolambavy va rehefa tsy amenanao zany ny Jovenan'olona dia anirahanao garde du corps nao pile haricot
pile haricot. Tsy afaka eo mihitsy na inona na inona. Ataovy démenti angakangana. Ny rahavavy tena sorobody fabrary ambadika ary manadio slip. Manadio slip. Satria mbola misy tombontsoa kely. Tsisy minarahany reny. Misy tombontsoa kely. Andeha ilevina hiaraka amin'ny tombontsoa kely. Ny toloma tenisany manipule tenisany any tato dia intérêt personnel. Zay daholo. Surtout tena ny exploité anay tena ry faniriko soa. Tatatata eto foana ako. Mbola ho tapaka io tongotry tena bila be io. Amin'ny aratsy toetra, amin'ny aratsina. Isaky manaintaina io dia tadidio tahina hoe tahina le nirahako ny ady tamin'ny Vanessa Manonga amin'ny Jotso. Tahina le nirahako ny ady tamin'ny Rosy. Tahina le nirahako nanao zao ny ady tamin'ny procureur Narindra nanao procureur Narindra. Tahina le nirahako nanao any iza koa izy ty. I Lanto Rakotomanga. Nefa Lanto Rakotomanga manome dossier pourri tena. Tadidy tena daholo. Tahina nirahako nanao an'le hoe atao vidéo aky le haute cour de justice. Tahina nirahako an'izao. Tahina natsoko vao maraina, fito maraina, valo maraina. De tsy nahazo plasy. De hoe tsy ny sécurité de battre de sécurité. Vidéo an'ny Raisary manamafy efa herintaona porina no manatenisany an'io zavatra io. Niaraka ny Dayako Fally sy niaraka amin'ny Mika Vilambava. Zao tenisa manao fiainana Jolambody sy Jolambavy. Sarosaromana zavatra any Kenya. Tsisy rarahiny malagasy an'izany mihitsiny Monsieur Folo tena ho voafidim-bahoaka tsy hainaina mihitsy ny atao makotrokotroka. Mivendrana miresaka amin'ny mino an'ireny. Le karamaina, le compte fake karamaina manatsaratsara ao amin'ny base tenisany ao. Inona raha tsy pira noho ny Rajoelina tenisana? Pira! Zavatra nataony Rajoelina raha mbola ataoko hoe mbola azo leferina, mbola tsy nisy an'izany fitondran'ny Rajoelina izany bloqué passeportna malagasy. Na iray arany. Tsy andeha ho Madagasikara any nga tena. Za? Dia nikitana ny isaina raha mbola izany ao any Madagasikara any. Aty ihany mety amina. Vita ve le passeport? Tsy vita ary ty le passeport. Sady tsisy rarahiko an'izany. Tenena izy aloha amin'ny tongony bila be misy bandage iny. Soa atao le venam-bola, ratsy atao sazy miantona. Zay ihany no tegna. Misy farany zavatra rehetrarehetra. Momba ny resaka hoe association de malfaiteurs, misy enregistrement be dia be ana député ato miaraka amin'ny citeny. Tamin'ny nanongana ny Rajoelina. Dia mazaka rehefa ataonay koa. Mazava? Fa tsy hoe amoronana dossier association de malfaiteurs. Malfaiteur ny kindindreny tena. Tena io mihitsy ministre de la justice io ny kindindreny tena. Malfaiteur tena taiza. Malfaiteur ko ny raha tena niasa aprisia tena mibloqué an'izao rehetrarehetra izao. Tamin'ny hoe andeha hanongana. Zaho tsy matahotra tena zany. Aza manao menace de mort fotsiny. Dia aza maprisika olona fotsiny dia aza atao hoe misy mikitika amin'ny fianakaviako na za. Zay fotsiny.